apôstôly Jesosy Kristy dia olom-bovidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fahamasina ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazana ran Jesosy Kristy ampitombona ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Iteran'Andriamanitra isika ry havako amin'ny Salamo 9:100 andininy voalohany hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Izao dia an Jehova, satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny taniko izy, dia hiantso aho raha mbola velona koa. Ny hodidina taniko ny famatora ny fahafatesana, ary nahazo ahy ny fahoriany ny fiainatsika. Nahita fahoriana sy alahelo aho, dia niantso ny anaran'i Jehova hoe aho: Jehova, mifona aminao aho, fonjeo ny fanahy. Mamindra fosy marina Jehova, eny miantra Andriamanitsika. Miaro ny kely saina Jehova, reraka aho dia mamonjy ahy izy. Miverena ho amin'ny fitsaranao ny fanahy, fa Jehova efa nanisy soanao. Dia namonjo ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao, sy ny masoko tamin'ny ranomaso, ary ny tongotro tamin'ny fahatafitoinana. Andeha eo anatrehan'i Jehova eo amin'ny tany velona aho. Amen. Alleluia, alleluia, miterani tumpuna, Maranatha felidera, ani Jesu Kristi zao, fanitsali maizi, santivoa vulunuko, nefa velunizi awanda nichatuku. Alleluia, alleluia, Azaeli sauchane, luchani tumpu, sai padresi leibe, uderana lalatava, fapanzaka manatu. Alleluia, alleluia, uderana erampu. Aoka iombona amin'ny vavaka fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra isika. Alleluia, alleluia, fiderana, fanandratana, fankalazana anao Andriamanitra no ataonay, miombona amin'ny fiangonana masina rehetra manerana izao tontolo izao. Koa midera, mankalaza, manome voninahitra anao ilay Andriamanitra tsy voafetra ny fotoana, tsy voafetra ny toerana, ary Andriamanitra tsy mana-taloha, tsy manam-piafarana. Amin'ity an'io ty ary Tompo dia raiso ny fisaorany tsara izay atolotra anao, ho fanatitra manompofona eo anatrehanao, ka nidera sy nilaza ny voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fany masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ry havako malala, eno amin'ny fanajana sady eritrereto fatratra ary aho, izao sitrapon'Andriamanitra ambaran'ny Tompo amintsika arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra, fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema. Ary anareo no vavolombelona zany. Amen. Sambatra amin'ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havako malala, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia mahatsiaro ho tsy tanteraka eo anatrehan'ny Tompo isika,
ko andeha iombona am'izao vavaka fifonana izao, ivavaka isika. Andriamanitra tompo sy mpamindra fo, lehibe sy mahatalanjony ianao, izay efa nanambara ny sitraponao arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Efa nambaranao fa Kristy hiaritra ary omboana amin'ny azo fijaliana, ho faty ka hitsangana amin'ny andro fahatelo. Nefa Tompo, tsy nino ny fanambaranao zahay, ary raha notoriana ny fibebahana sy ny famelan-keloka, dia nanamafy ny fonay izahay, ary naniraka anay hijoro vavolombelonao hianao. Dia indro tsy nandeha tamin'izay sitrakao zahay fa nizotra tamin'ny lalany ratsy ty anay ihany. Tompo, mandidi famonjena ho anay. Tompo, aza miaro ny antra anao tsy ho aminay, ary aza manafina ny famoramponao sy ny fahamarinanao tsy ho aminay, fa mamelary ny helokay ary mamindra fo aminay. Aza isaina ho isan'ny helokay ny tsy fahatanterahanay, fa raiso amin'ny indra fonao lehibe zahay, hasehonay ny fahavononanay. Ho amin'izao sisa izao, hanaraka ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, mpamindra fo sy mpamela heloka, lay maty sy nitsangana tamin'ny maty, anananay fanavotana sy fandresena, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Riavako malala amin'ny Tompo, raiso amin'ny fanantenana ary zao, ny teny famezatoky anambarana ny famelan-keloka ho antsika. Fa hoy Tompo, ary amin'izany andro rany, dia hitsangana Mikaela Andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao,
ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisiny firenena ka hatramin'izany andro zany, ary amin'izany dia ho afaka ny firenena ao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay tory. Ambara ary avako malala fa voavelany helokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo, fa sambatra ny olona izay voavelany helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Kristi no fiainana izay matahotra azy omeny tanjaka fanahy fovava ka ataony velona pandresy tahaka azy rehefa fatesano aizao no ny herina. Ho fiombonantsika amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao izay fanaon'ny voavela heloka raha teo ry havako, dia andeha iombonantsika izao ny fanekemponoana araka ny soratra masina, ny fanekemponoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay, Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no nanambara tamin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izany. Izao alohan'ny hamakina ireo tenin'Andriamanitra mifanesy dia asaintsika mpitiavana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira fa 70 sy 700. Hira fa 70 sy 700. Sayu futiliatu izuni fanaiku tukadiriku malalatiku yanau sesopamuziku. Nyadu mazava nikitana ivula
Rana Jesus ireri Tukunieri Siazu iuarana Si fecha Zatabeja Yama Jesus Situgiku Akakiai Zutipiai Nitsari Nindami Aoka ivavaka isika riavako. Andriamanitra teny tonga nofo. Nijaly araka ny fanambaran'ny soratra masina. Maty ka nalevona ary nitsangana tamin'ny maty araka izay voasoratra rahateo. Izany tenin'Andriamanitra izany no irinay sy tianay henona ankehitriny ary dia hovakiana aminay ny soratra masina. Koa ny fanainy masina ane anazava ny teninao, anazava any ampon'ireo mpiainy marobe manerana izao tontolo izao, ary indrindra ambomba ny mpanomponao, omba ny teninao rahateo. Mitenena ianao Jesosy fa miaino ny vahoakanao, ka aoka ny teninao tsy hiverina foana aminao raha tsy efa natanteraka izay nanirahana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amaky sy iaino ny teny avy amin'ny soratra masina isika riavako. Daniela 2:12 ny 1 hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary amin'izany andro rany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary isy andro fahoriana izay tsy misy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro rany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoko ny tany no hifoha. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay hendry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Filazany tsaran'i Jesosy Kristy nosoratan'i Luka 4:20 andininy 4:40 hatramin'ny 7:70. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny saindreo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiatra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerusalema. Ary anareo no vavolombelona izany, ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Amen. Faranantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 2 ny 7:20 hatramin'ny 9:30. Amin'ny anaran'ny Tompo hatrany no amakiana ny teny. Ry rahalahy,
aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandraka androany. Ary satria mpaminana izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambony seza fiandrianany. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainatsita izy, ary ny nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelo izany izahay rehetra. Ary efa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo izao sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy: Jehova nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetray eo tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboana ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra hotoriana amintsika amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 andininy 7:20 hatramin'ny 9:30 araka izay efa novakiana tamintsika teo ihany. Ry havako malala, nivoaka tamin'ny fahanginany ireo mpianatra izay niferinaina kanosa, niafina sy natahotra noho ny amin'izay nisamborana ny tompo ka nitarika ny fanameloana ny tompo sy ny fahafatesany mihitsy aza. Hany ka na dia nitsangana tamin'ny maty aza Jesosy Kristy, nifanena tamin'ireo mpianatra, dia toa nangingina ihany izy ireo, tsy samy nivoaka firy. Fa eto amin'ity soratra masina mba masontsika ity kosa, rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina, nivoaka tamin'ny efitrano fiafenana izy ireo, nanjary afatahotra sy feno fahasahiana, namaly ho fanadinan'ireo jiosy izay namely azy, ary koa nilaza sy nitory ampahabe maso ny momba an Jesosy Kristy izay arahana, izay inony ary izay tompony. Iza ry havako no Andriamanitra arahanao, iza no Andriamanitra tomponao, manaraka an'Andriamanitra izy ianao, ary iza marina mo Jesosy aminao. Ny apôstôly Petera sy ireo namany ry havako malala eto amin'ity toriteny ankalamanjana nataony ity dia manana valiteny mazava tsara mahakasika ny Andriamanitra izay tompony sy arahany. Izy ary no Jesosy Kristy torian'ny fiangonana hatramin'izany ka mandrakehitriny. Ny Jesosy Kristy torian'ny fiangonana voalohany dia Jesosy Kristy velona, Jesosy Kristy velona. Jiosy no nanatrika ny Petera sy ny 12 sy ireo mpianatra niaraka taminy. Koa amin'ny mahajiosy azy ireo dia nanana lanjany lehibe tamin'izy ireo izay voambarany soratra masina na voambarany bokin'ny testamenta taloha izay testamenta taloha amintsika ankehitriny. Maika moa fa ny amin'ny Davida no resahana. Davida izay inon'izy ireo fa razamben'ny fanantenana mesianika, ary Davida izay mpanjaka lehibe amin'izy ireo raha teo. Ambara amin'ny Petera nefa eto amin'izao toriteny izao fa raha nanambara Davida fa tsy hamela ny fanahany ho any amin'ny fiainatsita izy, arak'izay hitantsika eo amin'ny 7:20 manao hoe fa tsy fonao ho any amin'ny fiainatsita ny haiko, ary tsy hamela ny ray masinao ho tratro ny loha ianao. Dia ambara amin'ny Petera
fa tsy ny tenany Davida no lazainy amin'izany fa misy hafa izay antenainy ho fahatanterahany izany. Ny tenany Davida na de patriarka ary izy na de lehibe eken'ny jiosy rehetra aza dia mety maty any izy ary tena maty mihitsy. Hitan'ireo jiosy rehetra zay miaino ny pirofony zany satria ny fasan'ny Davida de ory Jerosalema hitan'izy rehetra zany. Fa mihoatra lavitra noho io patriarka lehibe eken'ny jiosy teny io i Jesoa Kristy zay tsy mba voazo ny fahafatesana ary i Davida tenany mihitsy no indro manambara izany. Toa efa tsinjon'ny Davida sady mantsy ny mampaminany azy ny tsy maintsy hitsangana ny Kristy amin'ny fahafatesany. Ary indro manamafy izany mihitsy ny apôstôly Petera tao anatin'ny toriteniny fa akoatra ny lazany fa Kristy hitsangana eo amin'ny 2:30 manao hoe koa raha nahita raha teo izy de nilaza ny amin'ny fitsanganan'ny Kristy fa tsy nafoy any amin'ny fiainatsita izy ary nofiny tsy tratron'ny loha. De mbola manamafy fotsiny ihany zany izay efa voalaza eo amin'ny 4:20 manao hoe fa Andriamanitra nanangana azy rehefa naafaka ny fanantenany fahafatesana satria tsy laitry ny zany ho azonina izy. Arak'izany de hitantsika ry havako fa Andriamanitra miasa no nanangana ny Kristy tamin'ny maty, koa tsy misy mahasakana izany fahavelomany zany mihitsy ary tsy manan-kery amin'ny raha teo ny fahafatesana sy ny fanaintainana. Ry havana malala, manambara miariary hatrany ny soratra masina fa velona ny tompo. I Jesoa mihitsy no nanambara ny fahamarinana soratra masina aminy. Raha mamaky isika ny perikopa zay vakitsika teo ny Luka 4:20 ny 4:70 ka hatramin'ny 7:70 dia ambaran Jesosy Kristy mivantana manao hoe izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho, tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. De nanokatra ny sainy ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary izy taminy izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Jesosy Kristy mihitsy arak'izany no efa nitsangana amin'ny maty. Jesosy Kristy efa nitsangana tamin'ny maty. Io miresaka sy manafatra ny mpianatra io koa azo ianteherana ny finoana fa velona tokoa Jesosy. Ry havako malala ao amin'ny tompo ho antsika fiangonana ankehitriny, manambara amintsika sy miantso atsika rehetra ny tenin'Andriamanitra ho antsika izay mbola mitorevaka ao anatin'ny fiainana feno fahafatesana, fahalovana, izay mbola mitoetra ao anatin'ny alokony maty. Tsonjovy sy banjiny Jesosy Kristy velona fa vonina hanangana anao koa izy. Ho anao izay fatra-panaraka Andriamanitra maty, Andriamanitra tsy miteny, Andriamanitra tsy manan-kery, Andriamanitra tsy manam-pahefana, ary mety ho Andriamanitra resy mihitsy aza amin'izao andro anio izao, atodio any amin'ny Jesoa velona ny sambo kely ny fiainanao fa kapiteny vonina hamily sy hitondra ny adiny fiainanao izy. Vonina hamelona sy mampanantena fiainanao ho anao Jesosy Kristy dia i Jesosy Kristy velona. Fa hono teny manao hoe ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsamelako hisy ho very izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony izay sitrapony raiko dia ny azony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany
ho Jesosy Kristy. Jaona 4:7-7. Jesosy Kristy izay torin'ny fiangonana dia Jesosy Kristy velona ka afaka mamelona anao raha teo. Ny zavatra faharoa ry havako malala ny hitantsika atao amin'ity soratra masina ity dia ny hoe i Jesosy Kristy torin'ny fiangonana dia i Jesosy Kristy piombona amin'Andriamanitra trinitaire. Andriamanitra trinitaire na Andriamanitra telo izay iray no resahana eo amin'ny 2:30 hatramin'ny 5:30. Andriamanitra ray nanangana sy nanandratra ny Kristy ary nanolotra ny fanahy masina, arak'izay vakiana amintsika teo manao hoe izany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelo zany izay rehetra, ary rehefa nasandratry ny tanàna kavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo zao izy. Andriamanitra ray nanangana, nanandratra, nanolotra ny fanahy masina. Fa ny Andriamanitra fanahy masina dia ilay nirotsaka betsaka tamin'ny mpianatra ka nahafahan'ny mpianatra nanana fahasahiana hery ho fahatanterahany Jaona 4:20 manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Ary ilay Andriamanitra Jesosy Kristy izay hiarana sady mpandray anjara ary piombona amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Maneho izany rehetra izany ry havako malala, ny fahafenon'Andriamanitra feno sy tanteraka izay miasa eo anivon'ny voary manontolo, eo anivon'ny mpianatra, eo anivon'ny mpanompony, eo anivon'ny fiangonana. Ny fahafenon'Andriamanitra telo izay iray no ambaran'ny fiangonana sy torin'ny fiangonana ankehitriny. Ary dia marina mihitsy arak'izany ny ambaran'ny Jaona 5:20 ny 9:20 manao hoe ho Jesosy Kristy, fa raha tonga ny mpananatra izay irahako ho any aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy tamin'ny ray, izy no vavolombelona hanambara ahy. Jaona 5:20-9:20. Fototra iorenan'ny finoana kristianina arak'izany ity Andriamanitra telo izay ray ity. Koa raha tsy miombona amin'ny ray sy ny fanahy masina Jesosy Kristy dia foana ny maha-Andriamanitra azy, ka tsy maintsy miombona amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina izy. Ry havako malala, tsy azo amahevanina na ovinanoviana ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy, fa tena Andriamanitra izy ary mpandray anjara feno amin'ny tontolon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka ho mandrakizay. Ny Jesosy Kristy izay torin'ny fiangonana arak'izany dia tsy ilay Jesosy Kristy ilay olombelona fotsiny, tsy ilay Jesosy Kristy ilay mpandray anjara amin'ny tantaran'i Nazareta sy Betlehema fotsiny, na ilay Jesosy Kristy zanaka fotsiny, fa Jesosy Kristy tena Andriamanitra piombona amin'Andriamanitra. Fotoana mety indrindra ary zao ry havako, hialantsika amin'izay rehetra endrika fisalasalana sy karazana fampianarana amin'ny vily sy mitaonan'ny olona hiala amin'io Jesosy Kristy izay Andriamanitra io. Fa fotoana nisehon'ny soratra masina anehoany fa tena Andriamanitra izy, piombona amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Fara ry havako malala, ao anatin'ity tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly 2 ity, ny 9:30 dia milaza manao hoe koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. I Jesosy Kristy torin'ny fiangonana arak'izany dia i Jesosy Kristy tompo sy Kristy. Ny hoe Kristy amin'ny teny Grika dia adikany amin'ny teny Hebreo hoe Messi.
izay nieviny de hoe voaositra koa amin'ny mahajiosy reto mpiaino reto, jiosy efa sasany andry ela ny Mesia, jiosy izay efa sasany andry izay ho voaositra hanafaka azy reo amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny gedany fahorian'ny mpiainana izay atrehany. Fa tsy zakany eritreritra ireo jiosy ireo mihitsy, ary tena hafahafa mihitsy ilay fanambarany Petera ny 9:30 fa ilay Jesosy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana no atao hoe Mesia. Amin'ny mantsy dia olom-boozina no miantona sy omboana amin'ny hazo fijaliana. Sangindro ny apôstôly Petera tao anatin'ny toriteny izay nataony, nanitsy ny fiheverana sy ny fomba fijery ka nanana fahasahiana laza sy nanambara fa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny, izy dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Nanitsy ilay fiheverana tao anatin'ny jiosy Petera, ary nanitsy anazy ireo ho amin'ny marina, nanambara fa i Jesosy dia tena voaozina tokoa hitondra ny fahotany maro ka zary lasa tompo sy Kristy. Zary lasa nanam-pahefana faratapony eo amin'ny fiainan'ny mpino sy ny mpanaradia azy i Kristy arak'izany. Ary zany fahefana ananany zany no manamarina ny ambaran'ny bokony Daniela amin'ny faminaniana izay nataony, manao hoe ary amin'izany andro rany dia hitsangana Mikaela, andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary isy andro fahoriana izay tsisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra eo amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no hifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Manam-pahefana Kristy, tompo izy ka manam-pahefana hitsara raha teo. Izy raha teo ry havako malala no ambaran'ny bokon'ny Asan'ny Apôstôly toko 5, 9:30 manao hoe izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ry havako malala ao amin'ny tompo, na tamin'ny andro lasa na ankehitriny na amin'ny andro ho avy dia tsarovy fa tompo Kristy. Tompo izy, Kristy izy, ary fotoana zao hanomezantsika fiangonana, hanomezantsika mpino, hanomezan'ny olombelona rehetra azy laka eo amin'ny fiainantsika. Sao ary ho tara, ary sao ho neninao ka tsy hisy intsony ny tenenanao hoe tahak'izay aho nanaiky azy ihany. Fotoana zao haneken'ny lela rehetra sy andolian'ny lohalika rehetra aminy, ary hitenenantsika amin'ny Jesosy Kristy tompo manao hoe tompo, Jesosy ento fotsiny aho dia izay. Tompo, ento fotsiny aho dia izao dia izay. Ekeo ry havako mahatompo azy, ekeo fa voaositra hitondra ny fiainanao izy. Fehany ary havako, vanim-potoana nisehon'ny fahaterahan'ny fiangonana kristianina, ity nijoron'ny Petera sy ny 12 ho vavolombelona ity. I Jesosy Kristy izay niseho tamin'ny mpianatra, dia Jesosy Kristy izay maniraka azy ireo mba hijoro ho vavolombelona tahaka izany. Koa raha nipotra ny fiangonana ankehitriny dia mazava fa tsy fiangonana manaraka vato aman-kazo izy, ary nazava ny Jesosy Kristy izay arahany. Jesosy Kristy velona, Jesosy Kristy Andriamanitra, ary Jesosy Kristy tompo sy Kristy.
anjara antsika fiangonana ankehitriny koa arak'izany ny mampifanaraka ny Andriamanitra izay vavahantsika sao la ka efa nivily, sao la ka efa nialana niova Andriamanitra mihitsy isika. Fa rehefa mazava kosa ny Andriamanitra izay vavahantsika, rehefa mazava ny Jesosy Kristy arahantsika, dia aoka isika anana didy hijoro vavolombelona tsy emotra anana fahasahiana anambara zany amin'ny olona rehetra fa Jesosy Kristy velona no Jesosy Kristy atsika, Jesosy Kristy Andriamanitra ary Jesosy Kristy Tompo sy Kristy. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitro feno faharavoravoana ny fonay, mahatsapa sy maheno fa manan'Andriamanitra izay manana anao. Ankany amin'iza tokoa moa zahay fa ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ianao no tompo sy mpanjakanay, ianao no ekenay hatramin'izay ka hatramin'izao. Ndreto ary ny fiangonanao Andriamanitro, manaiky eto anatrehanao no ny fandrenesana zany teninao izany, fa ianao ireriano Jesosy Kristy tomponay, ianao ireriano Jesosy Kristy haranay, ianao ny Jesosy Kristy velona izay mamelona ny fiainanay. Koa raiso Andriamanitro ny endrika rehetra fankasitrahanay anao, ny fideranay, ny fisaoranay, eny ny fankalazanay. Raiso fa mendrika ho anao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy malalo misaotra anao zahay fa mbola afaka mitanila eo anatrehanao ankehitriny ho an'ny fiangonana izay naorina tamin'ny anaranao. Mivavaka ho an'ny mpino kristianina manerana izao tontolo izao izay nandray ny filazantsara anao masina. Mivavaka ho an'ny fiangonana indrindra, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny asany sy ny finoany ary ny fitoriana filazantsara izay ataony. Entinay ambavaka manokana Tompo ao mba tsy ho levona ny finoan'ny mpino ao anatin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena sy izao tontolo izao.
entiny ambavaka manokana ireo izay ahitana fiantraika amin'ny vantana amin'ny fampandehanany raharahany fiangonana noho izao fikatonany fiangonana izao, hitsinjo, hijery, hiantra ary hamonjy ny fiangonana sy ny mpanomponao izay miasa ho aminy ianao. Tsaroana manokana tompo ireo mpitandrona maro izay miasa any amin'ny toerana sarodalana, amin'ny toerana lavitra amin'izao ora sy fotoana izao. Hijery azy reny amin'ny masonao be fiantra ianao satria mpanomponao izy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no atokinay fa miaino ary mamaly vavaka ianao. Amen. Urini funi sakazani Azailai natenana Italile facifatani Jesus ai tupuniana Jesus ai tupuniana. Tsy mitsahatra izay Andriamanitra mitondra eo anatrehanao, ny mpino kristianina ny mpanaradianao, indrindra ireo nona sy mangetaeta amin'ny fahamarinanao. Entinay ambavaka manokana ny kristianina ato anatin'ny fitandremana, ato anatin'ny synodam-paritany, ato anatin'ny FJKM, izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao ora sy fotoana izao, indrindra ireo izay any amin'ny toeram-pitsaboana. Ianao Jesosy lay manasitrana ka nidiakapoka taminao ny nanasitranana azy, anaisitra sy anala ny rofonaretina amin'izy ireny. Fa mivavaka manokana izahay ho an'ny mpanomponao izay avy nandalo fahoriana na ao anatin'ny fahoriana ka nahafohy havantiana amin'izao ora sy fotoana izao. Jesosy, irao ny fanenao masina le mpampionina, hampionina ny fon'izy ireny ka azakany ny fitondrana tianao, ho tsarony sy ho tsapany fa malala ny hevitra heverana azy ianao. Ataovy maivana ny alahelony, ataovy misinda ny tolokony satria miaraka aminy ianao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy lay fampiononana sy fanantenana ho anay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Tenini cimba mi vadika Amini uluri Tungani tumpu Micilika Irepiana livuri Irepiana livuri. Ianao Jesosy no efa niteny fa amin'izany andro zany dia ho Andriamanitra ny isam-pianakaviana amin'ny taranak'Israely ianao, ary ny zanakao sy ny asa ny tananao dia ho adidinao ihany. Koa indro izahay mitondram-bavaka, ireo kristianina rehetra, ny tokantrano, ny ankohonana rehetra, ireo izay miady amin'ny fiainana, ireo manana olana saro-bahana, ireo manana olana tsy ho voatanisa eto amin'ny antony maro samihafa. Henoy Andriamanitra ny kikika
sy ny antsoantson'izy ireny satria Andriamanitra mpiaino vavaka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay sakaiza tsy mahafoy. Amen. Tonga ny tampamaliana, tondraka ny famonjena, velona ny fiompiana, aina vavana nomena, aina vavana nomena. Tompo Andriamanitra eo, mbola ao anatin'ny vanim-potoana sarotra izay ankehitriny noho ny fianaky ny valanaretina COVID-19 amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy eto amin'ny firenena ihany ary tsy ny Malagasy ihany fa izao tontolo izao mihitsy no miara-misento noho ny amin'izany toe-javatra izany. Koa entinay ambavaka aminao ankehitriny, Tompo, homba ireo mpitsabo amin'ny fiatrehana ny fitsaboana izay ataony ianao. Homba ireo mpikaroka sy ny manam-pahaizana samihafa mba hahay ampiasa ny fahalalana tsara avy aminao izy ireny hahitany ny vahaolana. Homba ireo tompon'andraiki-panjakana isa-tokony isa-tsokajiny isa-pirenena ianao hazony fahalalana hendry ahafahany mandray fanapahan-kevitra hiatrehana ny olana. Tompo, ny zavatra rehetra miara-miasa hahazo izay tianao Andriamanitra, koa ampiasao ny fombanao hanasitrana ny tany. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo izay matonona, ho an'ireo izay anjadin'ny hanoanana, renona sy mangetaheta, mivavaka izay noho ny amin'ireo fitarainana maro izay mahazo ny olombelona, mivavaka izay noho ny aretina tsy ahita-panafana maro toy ny homamiadana, toy ny daingy, toy ny valanaretina gripa, toy ny aretina samihafa izay tsy voatanisa kanefa mbola mahakasika olona maro koa ankehitriny. Tompo, hitsinjo azy ireny ianao ame fanafana ary vahaolana amin'ny taninay. Maro Andriamanitra ny tianay angatahana amin'ny anaranao, fa ianao no mahalala ny hevitra hiverana anay. Tanterao araka ny haben'indra fonao zany, fa homariky ny fiombonanay naiza misy anay, dia indray mampiombona amin'ny feonay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy tamin'ny mpianatrao fa izay manao hoe: Rainay ho izay ny an-danitra, masinina ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omenay ny izay anasazy ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Teraka ny fifaliana, tonga ny filazantsara, andro ny fitomaniana, mody tsara, mody ho pasaka
raiso amin'ny finoana riavako any tsodranomasina izay tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondran'i Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra rano fanekena mandrakizay. Izy ene hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.